noho ny fiovana sy ny fahatapahan'ny fanampiana iraisam-pirenena tahaka ny an'ny USAID sy ny maro hafa. Saika miamitra avokoa amin'izao fotoana ireo mpandray anjara amin'ny fanampiana na ny aide au développement antony rosoan'ireo fikambanana tsy miankina sy ireo mpanohana tetikasa tamin'ny fikaonan-doha hitadiavam-baolana hanampiana ireo fikambanana samihafa misehatra amin'ny fanampiana maha-olona eto amintsika. Mitady vahaolana zany zahay tena hoe natotosan'ny ty hetsika ty ahafahanay mifampiresaka mitady vahaolana amin'ireo olona rehetrarehetra na ireo organisation samihafa izay afaka manampy mahita vahaolana vaovao amin'ny fanampiana ny association na micro ONG eto Madagasikara zany ahafahan'izy ireo manohy ny asany satria moa ireo micro ONG na association ireo no tena miasa ataontsika hoe sur terrain filazana azy zany eny anivon'ireo vahoaka rehetrarehetra eraky Madagasikara dia nefany matetika izy ireo tsy ampy moyen ahafahany manao ny asany. Ankilany tsy mbola ampy hatreto ny fampiofanana ireo misehatra anatina fikambanana misehatra amin'ny lafiny sosialy eto amintsika. Antony ihany koa nanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny fikaonan-doha mahakasika ilay lohahevitra se levé combattre la pauvreté. Niarahan'izy ireo tamin'ireo mpanohana tetikasa tetsy amin'ny université Anakamasoa Ambo Mahitsy. Fikaonan-doha miaraka izay natao hanomanana sy hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpanohana tetikasa sy ny mpamatsy vola.